ny tena kristianina manoloana ireo rifampianarana sandoka amin'izao fotoana izao. Miroborobo amin'izao fotoana izao ireo karazam-pampianarana sandoka izay mipoitra avy any Etazonia ny ankamaroany. Fotom-pampianarana izay tsorina avy hatrany fa tsy mifototra amin'ny baiboly fa avy amin'ny fahalalàn'olombelona, ny fisainan'olombelona, ampidia-pampianarana izao tontolo izao araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Saingy aingoaingona kely amin'ny fanononana Jesosy sy ny heriny ary ny fanahy masina fotsiny dia roboka ny rehetra. Fantaro fa vanim-potoana farany izao ianantsika izao, hoy ny tenin'Andriamanitra hoe: ry malala, aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Tsy zava-mahagaga intsony satria efa voasoratra fa betsaka ny mpaminany sandoka ary hitondra karazam-pampianarana izay avy amin'Andriamanitra, saingy maro ny ho voafitaka tahaka izany satria makatahaka sy manakaikaiky ny marina izy ireny nefa miariary ny vokatra asehony. Hoy ny voasoratra hoe: fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneho famantarana sy fahagagana amin'ny tany ary na dia ny olom-boafidy aza raha ho atao izany. Ahoana moa ny ahafantarana fa sandoka ny fampianarana iray? Voalohany indrindra dia fantaro fa ny filazantsara dia tokana ary miompana manontolo amin'i Jesosy Kristy sy ny famonjena nataony, izany hoe ny fibebahana. Raha mandinika ny baiboly tsika dia hita fa tsy niova mihitsy ny loha hevi-dehibe ny filazantsara nanomboka teo amin'ny Jaona mpanao batisa izay nitory ny fibebahana, fialana amin'ny fahotana sy fiverenana amin'Andriamanitra, dia io ihany koa notorian'i Jesosy Kristy nandritra ny ministerany tetỳ an-tany ary tsy nivadika tamin'izay ny filazantsara naparitaky ny apôstôly rehetra. Andalatsoratra masina maro dia maro no mirakitra izany. Raha andinika isika dia nahita fa tsy Jesosy Kristy na ny mpianatra na ny apôstôly mihitsiny no nampianatra momba ny filazantsara ny fananakarena na ny évangile de prospérité izay malaza dia malaza amin'izao fotoana izao, na ny psychologie chrétienne na ny pensée positive sy ny aparatoka izay tena avoiziny sity anankiray be mpijery indrindra dia tsy izany fa ny top chrétien. Fantaro fa ny filazantsara ny Jesosy Kristy dia mifototra amin'ny fahafatesan'ny tena sy ny nofo amin'ny fahotana sy ny filana ary mifanohatra tanteraka amin'ireo fampianarana izay mifototra amin'ny fanindraindrana ny manofo, ny maha-olona izay heverin'ny olona hoe hery ahavitany zavatra ao amin'ny tenany. Fampianarana izay manimbazimba tanteraka ny azo fijaliana. Fampianarana tsy avy amin'i Jesosy Kristy velively ny fampanentanana olona anankarena sy katsakarena eto an-tany iroborobo anahaka an'izao tontolo izao sy ahomby ara-nofo. Io ny voasoratra hoe: fa maro ny mandeha izay efa nilazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fotomanina koa ankehitriny, fa fahavalo ny azo fijalian'i Kristy ireny, fahaverezana ny hafarany, ny kibony no andriamaniny, ny fahamenarany ny vonahany, fa misainany amin'ny tany izy, fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy any koa ny andraisantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo. Ry kristianina, mianono fanahy masina, aza sodokana hoe izany malaza zao, tsy misy maharatsy izany, fa fampitaro ny sitrapon'Andriamanitra miverena amin'ny fahamarinana dia amin'ny fampianarana madio tsy misy kilema miopana manontolo amin'i Jesosy Kristy sy ny famonjena nataony. Mamelary kristianina malala mpamfantatra anao fa ny fampianaran'ireo Amerikanina izay malaza tato ato dia fampianarana avy any amin'ny elo ary mitondra ny olona any amin'ny fahaverezana. Anisan'izany fampianaran'i Joyce Meyer, Rick Warren, Joel Osteen izay milaza mpanompon'Andriamanitra kanefa manana fiainana tena mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fampianarana izay mifono fitaka saingy tsy hita miariary izany ka mamitaka ny kristianina maro araka ny voasoratra hoe: mitandremy anareo fa andreo voafitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry fa ao anatiny kosa dia ambodimy toy izy. Efa voasoratra fa isy ireo karazam-pampianarana sandoka ireo tahaka izay fahita ankehitriny, saingy mifanaraka amin'izay ny tiany mpiangona no lazainy ary dia izay ny itiavan'ny olona azy mba tonga azy ireo hatrany na ao anaty fahotana azy dia ho avy ny mpivavaky. Ny tanjony dia ny ampandrimandry saina ireo mpiangona ka atonga azy ireo ameny dablom-piangonana na dia ao anaty fahotana be azy ka lambolambona sy tambatambazana kanefa dia mampirisika azy ireo any amin'ny fahaverezana. Fa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olon'ny Israely ary izy koa mpampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo izay ahatonga mangingina sain-diso mahavery ary andany tompo izay nividy azy ka ahatonga fahaverezana tampoka ao amin'ny tenany.
zay manahaka ny fampianarana tahaka ireny dia alaviro ihany koa fa namany ihany ary tsy avy amin'i jesosy velively zany betsaka mantsy ny andokandoka reny fampianarandreny ary iaro zany kanefa fantaro ny asan'ny fanamasina fa izy nanokatra ny fo amin'izany fa tsy vitany saina sy ny fahaizana mampahalalana zany na ny fianarana teolojika zany hoe aza sodoka ny fahagagana sy izay fahombiazana raha materialy ety ivelany ianao fa jereo ny vokatra ampanahy araky ny teny jesosy kristy hoe mitandremy ianareo fandrao vao fitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafinondry fa ao anatiny dia ambodimy toy izy ny vony no afantaranareo ny azo zany hoe ny vony dia ny toetra no ahitana na sandoka izy na tsy raha ao anaty fitiavam-bola fieremana fitsangatsangana fankalahana fanaovana tsinitsinina ny hafa izy sy ireo sahirana ary mifankazatra amin'ny ota na inona ministera ny sendrika ivelany zany dia fantaro fa sandoka izy ary tsy avy amin'Andriamanitra velively fanamasina ny mampiteny amin'ny alalan'ny zanak'Andriamanitra ny fahamarinana satria hoy ny soratra masina hoe ary aza miray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavoka-tsoa fa aleo mananatra izany milaza ny fahamarinana araka ny tenin'Andriamanitra izahay satria hoy Paoly hoe napetraka ho mpanafatsiny ny filazantsara izahay ary eo ka tsy zava-dehibe aminao ny fiheveran'olombelona fa fantaro izay sitrapon'Andriamanitra satria hoy ny voasoratra hoe loza anareo raha milaza soa anareo ny olona rehetra fa izany nataony razany tamin'ny mpaminany sandoka